Vondrombavaka hafakely. Averiko indray vondrombavaka hafakely. Andao le retsy ialana le vondrombavaka lasa atao fitaovana itakortsiana ifosana fiainan'olona. Mody hoe andao hitondram-bavaka ny rakoto sy rahabiso sy rahabe nefany sanatrian'izany lasa mitovy amin'ilay any amin'ny bassin fanasana lamba hanaovana exposition fiainan'ny olona dia vita ny atao hoe fanalana baraka an'ilay olona zay vao hoe mody hoe entinam-bavaka. Vondrombavaka hafakely ny sosokevitra ary ity sosokevitra pratika sady azo ampiarina no mitondra vokatsoa mivantana dia inspiration azoko suite ny nanaovako correction ny examen ny mpianatra atao amin'ny sekoly biblika Voatsinapy zay hitanareo amin'izao fa tsy hoe rehefa mpampianatra ianao dia ianao no tompon'ny fahalalana fa rehefa niaino ireo toritenin'ireo mpianatra ireo aho tamin'ny fanitsiana fanadinana dia niinspiré ho amin'izao sahazan'io zao ka isorako be deaibe ho anareo mpianatra tamin'ny sekoly biblika andiany faefatra tamin'ilay toriteny hoe nareo fanasiny tany fa ny fahenoko ny zavatra nresanareo rehetra no nazaoko inspiration hitondrako an'ity resaka hoe vondrombavaka hafakely ity. Satria tao anatin'ilay toriteninareo dia hoe ianareo ny fanasiny tany dia izany hoe inona ny andraikitritsika manoloana an'izao tontolo izao ka hitondra impact réel concrète azo tsapaitana. Dia niainga amin'ny tantaran'ny fiangonana. Tao amin'ny tantaran'ny fiangonana nisy ilay atao hoe mouvement de réveil na fifoazam-panahy nalaza izay taritiny ngai pasteur Jacob Spener. Tsy Spener ilay ria manakara fa vazaha io. Zany hoe tao anatin'ilay mouvement de réveil tsy ohatran'ilay mouvement de réveil amin'izao l'église de réveil ilay manao alléluia dia miorakoraka tsisy idiran'izany mihitsy fa tao arinina ny fitaompivavahana zay nitoriany Jacob Spener tany am-piangonana na toriteny io na fampianarana dia nisy karazana vondrombavaka miforona isaky ny tanàna dia niaraka ny kando hoe inona no atao mba hanaovana mise en application amin'ny toriteny tamin'ny lahady io eo anivon'ny fiarahamonina. Izay le vondrombavaka hafakely. Ny kandoa ny kristianina tao amin'ny fiangonan'ny Jacob Spener hoe ahoana ny fomba hamadiana zavatra action concrète ny inspiration raisitsika miainga avy amin'ilay toriteny tany am-piangonana. Ary vokatra izay no niteraka n'ilay atao hoe piétisme tamin'izany fotoana izany. Ka tonga dia azo tsapaitanana ary nanaitra ny fiarahamonina ray manontolo. Inona no manakana antsika hevitra tsipity amin'ny fiangonana any Madagasikara? Isika moa efa enjen'ny olona rahateo hoe feno fiangonana hatrany Angambole fa andao ho ampiarina zay le hoe vondrombavaka hafakely zay. Zany hoe efa mandray fampianarantsika any am-piangonana na eto amin'ny Facebook na je sais pas où dia tokony isy entité na tsika eto amin'ny pejy eto koa dia mitodika aminareo mpanaraka ny pejy aho zany zao reny sahazan'io zay renareo reny no fampiarana an'ireny hoe ahoana ny hamadiantsika concrètement ny fampianarana zay raisitsika ho azo tsapaitana neva fiarahamonina. Hanome ohatra anareo efa nisako teto tamina vidéo anankiray teo efa elaela any Suisse misy fikambanam-behivavy antitra izay miorganize andro anankiray isan-kerinandro izay sa isam-bolana tsy tadidiko atao hoe andro fifadikanana. Tsy le fifadikanana ohatra antsika hoe vavaka tsy fifadikanana dia andeha tendrombohitra dia andeha miafy tsy minakana tsy misotro rano dia mitoka-monina dia mikipy dia mivavaka dia mihira. Tsy zay nan zareo. Fa nampiarina zareo le hoe ny fifadiana zay akasitrahako Jehova dia ny afozanao ny haninao ka hanomezanao zany ho an'ny rahalahinao. Dia nampiarina zareo zany dia nanapa-kevitra zareo hoe le fifadikanana nataony zareo isan'andro isan-kerinandro zany tsy voatery fifadikanana 24 heures arakaraky ny kapasité sy ny fahasalaman'ny olona. Misy olona zany hoe za tsy sakafo maraina
na tsy sakafo atoandro na tsy sakafo marina sy atoandro fa ny ariva samy manana ny zakany misy tena ray andro manontolo dia ny budget zay tokony prévu nanaovana sakafo ny ray andro natokany zareo tao anaty valopy anankiray de iny narotsaka tao anatin'ilay fikambanana de ny vola azo tamin'iny tam'le fifadikanina concrète iny lasa ny financer azadino fa reo vehivavy antsareo ny financer ny akamaroany sapandrarà mpiangonana miankina misona any Madagasikara sy aty Afrika. Ny akabiazan'ireny mpanohana ny asa mpiangonana ty reny tsy financement goavana be mana fa vavy antitra na olona tsotra no tsy hoe manao plus fa manao an'izay zavatra zay ty zany ka anankiray lesona io zany ho atsika ka ho anareo mpanao fifadikanina dia azo eritreretiny zany imagineo angeny budget ho vitanareo raha ho anareo anatina mega church anankiray ka tonga de zay budget tsy nohaninareo amin'ny sakafonareo ndray andro no avadikareo vola ka hanaovanareo œuvre concret eo ny fiarahamonina manao an'izay daholo tsika je crois que misy mazava madinidinika maromaro eny hoeny dia arak'ilay teniko teto ihany hoe on va pas changer le monde mais on va apporter une bouffée d'oxygène mba au moins mba misy respiration kely efa sepotry ny adi-piainana loatra. Ndao andramany